Setra ny fampianarana ambony kosa indray ary sia zava-dehibe ny fampiarana ny lesona ary ny fitondrana izany manoloana an'ireo matianina mba hitondrana izy ireo ny tsikera na ihany koa izarany ny fahaiza-manao. Izany indrindra no nataon'ireo mpianatra atao amin'ny taona fahatelo amin'ny lalam-piofanana multimédia et communication eo anivon'ny Université tsy miankina GSI. Eto amin'ny GSI zany dia fianarana asa no atao eto ary profan'izany ireto mpianatra atao amin'ny multimédia communication journalisme izay milalao pratika androany izay zavatra reportage documentaire hitan-jareo milalao gazety ihany koa izy ireo dia présentena androany izy ary antsoina ireo matianina ireo ngezala ao anatin'ny sehatry ny zareo fanaovana-gazety zany zany tonga androany ny zavatra-kefany sy ny tsara ireo mpianatra ireo ary ena fa tena misy fiantraikany amin'ny notin'ny mpianatra ary miditra ny anatin'ny bulletin zany ny zavatra nataon-jareo androany. Ho an'ny filière multimédia communication journalisme no natao androany fa misy pratika toy daholo amin'ny filière rehetra eto amin'ny GSI zany hoe matianina zany izay sehatra misy azy no antsoina hitsara sy izaratra kefany amin'ireo mpianatra eto amin'ny GSI. Izany moa dia natao indrindra mba hahatonga ireo mpianatra zany ho vonona avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa rehefa rahatry hoe vita ny fianarana an'ireo tivety.